miarabantsika indray izay irany namana Olive izay netoko miarabantsika amin'ity vlog faharoa ity isaorana be tabe nareo izay nitsidika an'ilay vlog tamin'ny omaly indrindra ireo izay nametraka hevitra sy fanamariana isan-karazany ny zavatra ho lazaika androany zavatra anankiray alongany voalohany indrindra mikasika ny vlog sady misy fandraisany amin'ity zavatra hitanareo ity tadidinareo tia nisy olona izay nanao tran'izao ihany koa izy hoe telo fa ny antsika izany androany tsy izay resaka izay amin'izao voalohany izao fa resaka hoe atao 3 minitra ity vlog ity izany ezahana foezina satria amin'izay mora ho hitan'ny any Madagasikara ao amin'ny Facebook fa miditra amin'izay resaka izay antsika resaka téléstage marina fa tena mijaly amin'ny resaka téléstage koa ny olona amin'izao fotoana izao satria dia tena tsy mahita jiro mandritra ny ora maromaro ary mandritra ny fotoana maharitra mihitsy ny arana ka betsaka ny mitady hevitra izay isaorana be dia be na ireo namana na ireo mpivarotra ihany koa mitady hevitra isan-karazany hiadiana amin'izay téléstage izay ka androany dia nisy sary mandeha sy resaka mandeha ao amin'ny Facebook ao mikasika indrindra ny fiadiana amin'ny téléstage dia misy ampoule izay antsoina ihany koa hoe ampoule LED d'urgence izay hitanareo eto amin'ny sary eto io ampoule LED d'urgence io zany dia ny tena fiasany dia rehefa maty ny jiro dia tokony mandeha izy izany hoe misy bateria ao anatiny ao dia micharger le bateria rehefa mandeha ny jiro fa rehefa sendra maty ny jiro dia efa maty ny électricité zany dia mandeha amin'izay le bateria le jiro LED manarina azy fotsiny manarina kely azy fotsiny dia araka ny zavatra hita tandroany tao amin'ny Facebook zany dia lasa ohatrany hoe mandeha amin'ny rivotra mandeha amin'ny rano io zavatra io tsy mety maty mandritra ny 10 taona 10 taona mihitsy ny aranozy izy le video anankiray dia manjary mampitatra ny vidiny izay satria raha ohatra tokoa ve moa ka hoe jiro tsy mety maty mandritra ny 10 taona izany tsy mampaninona na ohatrina aza ny vidiny satria efa tena mampijaly mihitsy ny téléstage ka iny zany tokony ho amarinina tsara fotsiny hoe misy bateria ao anatin'iny misy fetrany bateria ao anatin'iny rehefa lany izy dia tsy maintsy chargena ary tsy mandeha amin'ny rano iny tsy mandeha amin'ny rivotra iny fa mandeha amin'ilay bateria raha ohatra izy ka apetraka ao anaty rano dia mirehitra dia satria ny rano dia mitondra courant mampifandray an'ilay vodiny anankiroa dia lasa mirehitra ilay izy ary araka ny tenenin'ilay mpivarotra azy dia tsy tokony hajanona ela be anaty rano izany ireny fa apetraka eny amin'ny douille ihany mahatsara anazy satria manjary arafesina indray ilay vodiny ny olona mpivarotra anazy dia azonareo jerevana eto amin'ny momba n'ity video ity zany fa misy malagasy mivarotra an'izay ao Antananarivo dia izay indray ny androany natao fohy araka ny lazaiko teo 3 minitra fa dia mirary soa antsika rehetra indray arany